Fahasim-paoriana ianao a misy ady mafy atrehanao dia mila fantarinao mandrakariva hoe iza no ao ambadikin'io zavatra mitranga amin'ny fiainanao io. Tsarofan'Andriamanitra dia manana fomba ihany koa ahafahany miantso ny olona. Raha karazany olona tsy mitady an'Andriamanitra ianao raha tsy efa sendra olana ao anaty fahoriana ao anatin'ny ady mafy dia azagaga ianao raha mahita olana matetika, satria ny tanjon'Andriamanitra dia hoe isika anakaiky azy, isika hitady azy, isika andova fiainana mandrakizay ahatonga antsika tsy ho very. Noho izany rehefa mitranga ny olana dia fataro le izy fa Andriamanitra misy fotoana mandefa olana eo amintsika koa. Araka ny teny ao amin'ny Joba hoe ny fahoriana no entin'Andriamanitra manokatra ny sofin'ny olona. Ao amin'ny Osea 4:5-5 koa izy dia miteny mihitsy hoe hitady ahifantatra izy rehefa azo fahoriana, izany hoe fomba n'Andriamanitra anankiray. Noho izany fataro hoe avy amin'Andriamanitra. Raha avy amin'Andriamanitra ny olana mitranga aminao ry havana dia izao mampisy etaeta lalina ao anatinao io hitady an'Andriamanitra indray, hiverina amin'Andriamanitra indray. Araka ny teny hoe andeha isika hiverina amin'Andriamanitra fa izy no mameravera dia izy koa no manasitrana. Io mahatonga anao anana etaeta ary na dia ao anatin'ny olana rary ianao dia misy fitsaharana, misy fiadanam-po foana ao anatinao. Izay no ahafantaranao hoe avy amin'Andriamanitra, antso avy amin'Andriamanitra izy. Fa raha fahavalo kosa nanao an'io, raha herin'io dia asa famisaviana dia izao mitondra orooro, mitondra tahotra, mitondra fanaintainana mafy, mitondra famoizam-po lalina ary vao mainka mahatonga anao analafitra an'Andriamanitra le olana. Raha izay ny zavatra mitranga aminao dia miantso anao androany, mandraisa fepetra ianao mitadiavan'i Jesosy ianao ary tsy fa mpamonjy morazo indrindra amin'ny andro sarotra izy dia anafaka anao izy anasitrana anao. Ny ratsy antsika rehetra.